Amin'ny fifaliana feno ndray avana no irosoka ao anatin'ny tokantranonao amin'ity fotoana mahafinaritra zay mbola anarahanao ny fandaharana eto amin'ny fahitalavitra na amin'ny onjam-peo raika amby zato teboka efatra na ianareo zay mpanaraka ny tambajotra serasera ihany koa de manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy hatrany ho amintsika tsirairay avy. Ravana malala andehantsika hiaraka ilona indray ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Mialohan'izany manentana anao anareo mpanaraka amin'ny tambajotra serasera ataovy ny partage, asio tageuna manao any amin'ny commentaire, asio arobase followers na arobase la une mba ho hitan'ny namanao, mba ho fitahina ho an'ny namanao ny fanaovanao an'izay. Ndehantsika hivavaka galasiana bavy alohan'ny hidirantsika ao anatin'ny hafatra. Hivavaka tsika tompo. Mankasitraka anao sahady zay ry Andriamanitra rainay be fitiavana ny amin'ity fotoana anio ity satria mino zay fa hita olona indray ianao amin'ny alalan'ny hafatra zay hozaraina eto anio. Mino zay Andriamanitra fa anasoa olona indray ianao, mino zay fa hanova tantaram-piainan'olona indray ianao, anala ny olonao, anala ny vahoakanao any amin'ny tontolon'ny aizana ka hitondra anazy ao amin'ny tontolon'ny fanjakan'Andriamanitra. Andriamanitra, na iza ao anatin'ny olana amin'izao fotoana izao, ao anatin'ny aretina, ao anatin'ny tsy fahasalamana na ara-tokantrano, na ara-pifandraisana, na arak'asa, na ara-pitediavana, de mino tompo fa amin'ny alalan'izao hafatra zao de hiovy zany rehetrarehetra zany. Satria ianao le Andriamanitra mahay manao ny zavatra rehetra no Andriamanitra tsonay eto. Andriamanitra, ho an'ny tokantrano tsirairay avy zay mampandroso eto androany de mino fa hanao zavatra manokana ianao, mino fa hanova ny fiainana ianao, mino fa hita azy ianao, mino fa hanafaka azy ianao, hampandresy anazy indray ianao. Anio ary rehefa hiasa ny fanahinao masina de aoka hietro ny nofo hatakatra ny saina hirehitra ny fanahy. Hietro ny nofo hatakatra ny saina hirehitra ny fanahy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ravana malala amin'ny tompo mbola mamerina ny arahaba amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho antsika tsirairay avy zay mpanaraka tsy tapaka an'izao fandaharana zao ary manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho an'ny tokantrano tsirairay avy zay mampandroso anay tsy reraka mampandroso anay isan'andro ao anatin'ny tokantranony. Manonona zany fiadanana zany zay tsy hiala ao an-tokantranonao na eo amin'ny toeram-piasanao. Ravana malala ao anatina volana vaovao isika de hiditra ao anatina lohahevitra vaovao zay inoko tanteraka fa hampisy fiantraikany ary hampiova ny tantaram-piainanao mihitsy indray ao anatin'ity volana vaovao ity. Ao anatin'ny volana May isika de hiditra ao anatin'ny lohahevitra zay napetrak'Andriamanitra manokana tao anatin'ny fonay hoe fanjakan'Andriamanitra, fanjakan'Andriamanitra. Galasiana bavy ny fanjakan'Andriamanitra de mila ianarana ary zany fanjakan'Andriamanitra zany raha hoentinao eo amin'ny fiainanao, raha zany no hitoeranao, raha zany no fanjakana tianao hitoerana ary tena iainanao de mino ianao fa ao anatin'ny fanjakana mpandresy ianao, ao anatin'ny fanjakana surnaturel ianao. Mety tsy mahazatra antsika mandre an'izany surnaturel zany. Inona moa ny atao surnaturel de zavatra mihoatra ny natiora, zavatra tsy fahita, zavatra tsy fahita mahazatra. Ny fanjakan'Andriamanitra zay lohahevitra antsika ary ianao mahita io amin'izao fotoana izao de Andriamanitra te analanao any amin'ny fanjakany aiziny de hitondranao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Aveo ianao mahita sy mandre amin'izao ora sy fotoana izao de Andriamanitra te analanao ao amin'ny fanjakany aiziny de hitondranao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mino tanteraka galasiana bavy fa ao anatin'ity lohahevitra ity de isy fijoroana vavolombelona maro be indray ho voaray ary inoko tanteraka fa isy marary maro be ho sitrana, isy olona hita asa, isy tokantrano ilamina ary indrindraindrindra tena hoe fanahy voavonjy ho an'Andriamanitra. Zay moa ny tena anton'ity hazakazaka zay iarahantsika ity ny voalohany galasiana bavy ary tena tsy adinontsika zany fa ny anton'ity hazakazakitsika ity de famonjena ny fanahy atsika tsirairay avy. Zay ny tanjona voalohany kanefa kosa ity tany mila ampianarina sika hoe zao ny fanalahidy isan-karazany mba ahafahantsika miaina ao anatin'ny filaminana, miaina ao anatin'ny fiadanana, mba ahafahantsika mba tsy ho ringan'ny fahavalo ao anatin'ny
zao fiainana efa somary sarotra izao. De tsika jery tenin'Andriamanitra avetrana galasiana bavy. Alay voary ny baibolinao raha manana baiboly ianao ny tenin'Andriamanitra ho jerentsika de ao amin'ny Kolosiana toko voalohany ny 2:17. Kolosiana toko voalohany ny 2:17. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy: sady nahafaka atsika tamin'ny fahefany maizina ka namindra atsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany. Averiko, sady nahafaka atsika tamin'ny fahefany maizina ka namindra atsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany. Manambary zany galasiana bavy fa misy ny atao hoe fanjakana any amin'ny tontolo ara-panahy. Misy ny atao hoe fanjakana any amin'ny tontolo ara-panahy. Any amin'ny tontolo ara-panahy de anankiroa ihany ny fanjakana. De ny voalohany ny fanjakan'Andriamanitra ny anankiray de iray ny fanjakany ezina. Ahoana ary ny ialana amin'ilay fanjakana iray idirana amin'ny fanjakana iray. Zay no ianarantsika ny alahady zao. Ny alahady zao zany tsika de hianatra an'izany hoe ahoana ny fomba ialana ao amin'ilay fanjakana anankiray idirantsika amin'ilay fanjakana anankiray. Hianatra ihany koa tsika hoe inona ny rôle an Jesosy ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra zany amin'ny mavaravarana an Jesosy Kristy. Inona ny anjara asany ary inona ihany koa ny anjara asan'ny fanahy masina izay hery ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Galasiana bavy, hoy amantsy anao teo hoe misy fanjakana anankiroa, de ny fanjakan'Andriamanitra de ny anankiray fanjakan'ny ezina. Any amin'ny tontolo ara-panahy de tsy afaka miaina ao anivon'ny fanjakana anankiroa isika sy ianao, fa na ianao miaina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra na ianao miaina ao amin'ny fanjakan'ny ezina. Ao amin'ny tontolo ara-panahy na ao amin'izany fanjakana zany de tsy misy ny ianao, isika sy ianao moa zany de tsy afaka ny anana ny hoe double nationalité isika sy ianao fanjakan'Andriamanitra amin'ny tontolon'ny ara-panahy, hoe za sady ao amin'ny tontolon'ny ezina no ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, zaho sady ao amin'ny fanjakan'ny ezina no ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy afaka anao an'izany tsika galasiana bavy. Ny zavatra mitranga nefa de zao, be de be ny olona izay eo ambanin'ny fanjakan'ny ezina zay tsy mahay akory ary tsy fantany akory hoe ao anatin'ny fanjakan'ny ezina misy anazy. Eny, fa na de olona mpamonjy fitombavaka ao am-piangonana ary de tsy fantany akory hoe ao amin'ny fanjakan'iza no misy ny fiainana. Tsy fantany akory hoe ao amin'ny fanjakan'iza no misy ny fiainana galasiana bavy. Ny fanjakan'ny ezina de fanjakana iray zay vahoa ara-panahy na hoe domination spirituelle. Averiko, ny fanjakana ezina de fanjakana iray zay vahoa ara-panahy, vahoa ara-panahy na hoe domination spirituelle izy, na hoe fahefana ara-panahy na zioga ara-panahy. Ny fanjakana ezina de fanjakana tsy hita maso nefa tena misy galasiana bavy. Averiko, ny fanjakana ezina de fanjakana tsy hita maso nefa tena misy. De tahaka an'izay koa ny fanjakan'Andriamanitra, fanjakana tsy hita maso nefa tena misy ny fanjakana na fanjakan'Andriamanitra io na fanjakan'ny ezina. Ny fanjakan'ny ezina de mazava ho azy galasiana bavy arak'izay hoe aiziny zany famaizinana. Ozy izy ny any amin'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Jaona toko 10:10 hoe ny mpangalatra ozy izy tsy avy raha tsy hangalatra, hamono ary handringana. Averiko, ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra, hamono ary handringana. Iza le mpangalatra ny devoly, zany hoe ny zavatra mitranga any amin'ny tontolon'ny ezina na any amin'ny tontolon'ny any amin'ny fanjakan'ny ezina de fangalarana, famonona ary fandringanana. Hoy amantsy anao teo galasiana bavy hoe ny fanjakan'ny ezina de fanjakana tena misy fa tsy hita maso. De tahaka an'izay koa ny fanjakan'Andriamanitra. Enonao tsara angamba le tenin'Andriamanitra tany amin'ny Jaona toko 10:10 teo hoe ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra, hamono ary handringana. Dikan'izany any amin'ny fanjakan'ny ezina de zay ny zavatra mitranga ao, mangalatra ny démonie, mamono ny démonie ary mandringana ny démonie. Ry havana malalo ao amin'ny tompo. Ny devoly de mpangalatra destiné na hoe mpangalatra ny anjara voatendry, mpangalatra valim-bavaka, mpangalatra fahasalamana, mpamono fiainam-pitiavana ary mpandringana fiainan'ny olona. Ohatran'izany ny asan'ny démonie.
zany ny zavatra mitranga any amin'ny tontolon'ny fahamezinana, zany ny zavatra mitranga any amin'ny fanjakan'ny fahamezinana na any amin'ny fanjakan'ny demonia. Galatsiana bavy, ianao zany mila manapa-kevitra, mila manapa-kevitra ianao. Matoa ny fiainanao mbola miaina ao anatin'ny korotana, matoa ny fiainanao mbola miaina ao anatin'ny aretina saritra sitranina, ao anatin'ny tokantrano tsy milamina, ao anatin'ny tsy fahitana asa na tsy fahitana sakafo, tsy fahitana vola. Misy ihany fa zaga fa misy, mihinana ihany fa zaga fa mihinana. Dia dikan'izany mbola ao anatin'ny, mbola misy apahany ao amin'ny fanjakany aizina. Zay le nambarako anao teo hoe ao amin'ny tontolon'ny ara-panahy tsisy hoe double nationalité zany. Na ianao an'Andriamanitra araka ny tenin'Andriamanitra, na ianao amin'ny vavalo. Tsy misy an'izany galatsiana bavy, mila manapa-kevitra ianao. Ny alahady zao dia hampianatra anao hoe ohatry ny ahoana ny ahafantarana fa mbola mitoetra ao anatin'ny fanjakan'ny aizina ianao. Ohatry ny ahoana ny ahafantarana fa ao amin'ny tontolon'ny ara-panahy ianao, ao amin'ny tontolo ara-panahinao, dia tsy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra no mitoetra ianao neny. Eny fa na dia mamonjy fotoam-bavaka ary, eny fa na dia mamonjy fotoam-bavaka ary na dia mivavaka ary, hampianatra anao hoe ahoana ny ahafantarana fa mbola misy apahana fanjakan'ny aizina kely eo amin'ny fiainanao, mbola mitoetra ao amin'ny fanjakan'ny aizina ianao. Zay mahatonga ny problème tsy mety resy io, zay mahatonga ny problème tsy mety tapitra io, satria ny fanjakan'ny aizina no avelanao manjaka eo amin'ny fiainanao. Dia inona zavatra mitranga tanteraka amin'ny fiainanao leo amin'ny Jaona 10:7, nangalary ny devoly ny mombanao rehetrarehetra, nangalary ny fiainanao, nangalary ny fiainam-pitiavanao, nangalary ny fahasalamanao, novonoiny ny fihetsem-ponao, ny ringany ny mombanao rehetrarehetra ny asanao. Zay mahatonga anao isaky ny mahita asa dia miala foana, isaky ny mahita asa dia miala foana, isaky ny mahita asa dia na ianao manala tena na ianao rohana, satria mbola mitoetra amin'ny fanjakan'ny aizina ianao. Hianatritsika ny alahady zao ary anao etsikara-panahy mahery vaikitsika galatsiana bavy. Ankoatra ny etsikara-panahy zay ho ataontsika manokana, isivavaka sy fametrahan-tanana manokana isambatan'olona amin'io fotoana io. Zay ny etsikara-panahy ho ataontsika na firina isanareo dia hametra-tanana izahay. Satria ny fanjakan'ny aizina mila sorona eo amin'ny fiainanao dia ampidirina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Araka ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Kolosiana 1:7 hoe sady nahafaka atsika ozy izy Andriamanitra tamin'ny fahefany maizina ka namindra atsika ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Misy amintsika galatsiana bavy mila ary tokony afindra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny fiainanao. Mety mikorotana ny fiainanao, mety tsy milamina mihitsy ny mombanao rehetrarehetra ozy ianao tena nenarany raha ny fiainako ny resahana pastera, dia tsy milamina mihitsy ny zavatra rehetrarehetra, jiaby mihitsy ny tena tsy milamina. Dia ho amantso anao hoe io tenin'Andriamanitra io no meko anao. Jesosy Kristy, Andriamanitra, amindra atsika, anala atsika ao amin'ny tontolon'ny aizina na amin'ny fanjakan'ny aizina, dia amindra atsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mifanohatra an'izay indray ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia fifaliana, fiadanana, fitsahara. Misy aminao ane tokony hanana ho avy mamiratra e. Misy aminao ane efa nomanin'Andriamanitra ny programme fiainanao e. Efa nomanin'Andriamanitra ianao hoe manana ho avy mahafinaritra. Zay le hoe nangalary ny devoly le destiné anao ny any anjara voatendronao. Misy olona nefa nomanin'Andriamanitra ho vadinao, fa noho ny tsy fitoerantsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa ao amin'ny fanjakan'ny aizina, dia io tenin'Andriamanitra io manjaka eo amintsika, nangalary ny devoly daholo ny zavatra rehetrarehetra, nangalary ny devoly daholo, mpangalatra destiné. Zay ny teneniko hoe zavatra mitrango amin'ny tontolon'ny aizina dia vahoa anankiray na domination ny fanjakan'ny aizina. Fatorany mamatitra izy, domination amina fatra maro isan-karazany, amina fatra isan-karazany. Fanjakany aizina dia fanjakana izay vahoa ara-panahy hoy ato mantsy anao, na hoe domination spirituelle izy, na hoe fahefana ara-panahy zay mitondra fatotra ara-panahy, zioga ara-panahy sy ny maro samihafa. Hitanao, ametrahany devoly zioga amin'ny ara-panahy eo amin'ny soroka ao eo. Fatorany devoly ianao, domine no mombanao rehetrarehetra, ary ny fahefan'ny satana no manjaka eo amin'ny fiainanao rehefa amin'ny fanjakan'ny aizina ny misy anao. Ampianatra anao ny alahady zao,
hianatritsika ary tena hianatra de aveo anao pratika avetrany. Aza vela misy antony anakana anao tsy ho avy amin'io fotoana io efa nasiana fidirana intelo io a. Ny voalohany efa nambarako teo amin'ny fito sasany faharoa amin'ny folo ary ny tolakandro amin'ny telora. Tongavy ianao fa fotoana tsy hanavahana anara-piangonana io, zay ny anton'le fidirana karazana, tsy hanavahana fiaviana, tsy hanavahana lokombolokoditra, tsy hanavahana na iza mihitsiny, fa Andriamanitra te hanao zavatra amin'ny fiainanao io. Andriamanitra te hanovany fiainanao io. Andriamanitra te hitondra fiovana eo amin'ny fiainanao ary indrindrindrindra Andriamanitra te hamonjy anao io. Okzay ny fiainana tao anatin'ny ziogan'ny Satana. Okzay ny fiainana tao anatin'ny fatitry ny Satana. Okzay ny fiainana tao anatin'ny fahefan'ny Satana, natao amin'ny fahefan'ny fanjakany aizany. Fa ndetsika hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao de milaza aminao fa milamina ny zavatra rehetra. Milamina ny zavatra rehetra. Manasa anao ary ny toerana de ao amin'ny Tranomanga Tanamboasainky ao ambadiky ny EPP Beryl Rose. Tranomanga Tanamboasainky ao ambadiky ny EPP Beryl Rose. Efa maro ny fijoroana vavolombelona vorainay tao anatin'ny volana lasa rehetrarehetra iny fa hiditra amin'ity volana ity tsika mino fa mbola ndray fijoroana vavolombelona tsy takatry ny saina ndray tsika. Tao ireo zay nahita asa, tao ireo narary sitrana, tao ireo zay nanaovan'Andriamanitra fahagagana manokana anjaranao ndray zao. Vity afatra ty de aza miala ianao fa misy fijoroana vavolombelona zay antenaiko manokana fa hitondra fampaherezana ho anao ary apiakatra ny finoanao ndray. Apiakatra ny finoanao. Raha hoe anao tsy hitako le toerana pasteur de misy laratariby io fahita lavitra anao io. Ho an'ny mpianonjam-peo kosa de azonao atao ny miantso ny 038 30 101 04 038 30 101 04. Zay ndray fotoana nirako taminao teto makasitraka anao naharitra nijery sy ny hainao hatramin'ny farany. Ny mpanomponao pasteur Njiva Rakotoson niaraka taminao teto mamine fotoana anao ny tena koa manaraka indray. Tahin'Andriamanitra. Roa taona ho narary foana, narary fo. De efa nisy fotoana natao délivrance teto foana. Fa ny zavatra rehetra miara-miasa soa izy Andriamanitra. De namonjy dokotera zay fa nisy dokotera foana nivonjenay tsy nahita an'io aretiny io. Farany tsy tadidiko ny daty fa teo amin'ny tapa-bolana ray volana teo ngambany namonjy dokotera zay nisy mpanotra aloha nanotra anahy de lany vola foana zay manotra. Rehefa orina za de misava io aretina io, tonga ny hariva de miverina mivoto foana eo. De farany ozy izy hoe tsy zakako tsony zany fa teny tamin'ny vadiko de teny hoe andao atsika hamonjy dokotera fa tsy fantatro fa miverina foana le aretina de andao atsika hamonjy dokotera. De namonjy dokotera zay de le dokotera nitsabo anahy koa mpanompon'Andriamanitra izy. Nampanaoviny analyse be de be za zay izy vao nanome fanafody. Rehefa aveo za de tonga tany amin'ny manara-penitra nalefa ny tany tamina spesialista anankiray momba ny tratra fa hoe misy rano ny ao anatin'ny tratrako de ho alaina rano zany za. De rehefa tonga tany za de nanatrika an'le dokotera spesialista de alohan'ny diranay tao aloha de niantso papa de nivavaka izy ho anahy ozy izy hoe ny dokotera ozy fitaovana fotsiny fa Andriamanitra ny tena manasitrana anao. De niraisiko amin'ny mpinoana le vavaka sy izay teny rehetra nataony. Tonga tao amin'le écho de ozy izy le dokotera rehefa nijery le izy hoe tsisy rano zany ozy izy ato tsy mila alana rano zany ianao. Vita zay de nalefa ny dokotera ndray za hoe mamonjy dokotera spesialista ny fo anao ozy izy. Za amin'io mbola matanjaka ihany na de hoe olona marary alefa hiditra hôpitaly zany aza. Tena hoe nampijery tao ary hoe zao ve ny olona marary ho ampidirina hôpitaly. Tonga tao amin'le spesialista zay de nataony ny fizahana rehetrarehetra de ozy izy hoe ao anatin'ny lalan'ny ranao ozy izy makany amin'ny fo misy vaingan-draha mivoto mivaingana ohatrin'ny ekotry. De io izy no mahatonga anao ho reraka lava sy tsy azahoanao aina. De nalefa ny tany amin'ny hôpitaly zay de niditra hôpitaly tany zay. Ny ao an-tananay zany raha ny vola tena hoe ny vola hoentina hitsaboana
tena hoe tsy mahasehaka ny rehetrarehetra izay natao tao amin'ny hôpitaly fa averina amin'ny tompo voninahitra fa tena hoe fotoana sy andro itodian'Andriamanitra anasitranana anahy io. Tena hoe Andriamanitra nandray an-tanana ny zavatra rehetrarehetra, ny vola rehetra niala tao amin'ny hôpitaly tsisy ny elana vola na ariary aza, fa tena hoe Andriamanitra naniraka olona nandony vola rehetra ny vidim-panafody ny analizy. Eny hatramin'izao mbola manao contrôle manao analizy mbola zany olona zany foana miatoka anay hatramin'izao. Dia averina tompo voninahitra. Efa tsy latsaky ny 20 millions laninareo nefa tsy nareo nado azy. 20 millions ny vola laninay tany amin'ny hôpitaly na ny fanafody ary misy tena hoe lafo be tsisy eto Tamatavy afarana ny Tananarivo. Dia 1,5 million ny fanafody baoritra anankiray carton boîte anankiray. Dia 1,5 million tsisy eto na ny hôpitaly ary tsy manana azy. Fa ny Tananarivo zay manafatra dia mbola olo io misahirana. Tena hoe misahirana izy maniraka olona mandefa ny ordonnance mividy an'izany fanafody zany ihany. Averina amin'ny tompo voninahitra fa le kely na fafina eo an'Andriamanitra tena hoe Andriamanitra nanonitra azy aza mba mitsahatra mamafy ho an'Andriamanitra fa tena hoe Andriamanitra miditra tsehatra ny amin'ny zavatra kely izay vitanao azy rehefa ataonao amin'ny fo le izy. Averina amin'ny tompo voninahitra. Oka aloha vetivety magaga ane dia izy mivady tena mpamatsy. Rentsika tany Tendrombohitra CRJS tena mpamatsy ny fiangonana. Fa ny magaga efa miditra hôpitaly izy mbola mavita mamatsy ny radio, vidy micro, mividy fil. Tena gaga hoe nareo ve fa ao anaty problème mbola mavita an'izany ihany. Fa dia ho tahina mihoatra tranonareo ho asoavina, ho tahina ny fahasalamana, tsy mahazo miverina aminao intsony zany aretin'izany. Tahina tompoko, tahina Jesosy.